Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca-Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Soca-Vitre. Ako ny fividianana aloolona adin'ny HEC tanteraka ny fitoriany antoko malagasy miara-miainga voapetraka tao anatin'ny fotoana ara-dalàna anefa ny fitoriana ny andro nitoany ity raha ity ireo avy amin'ny antoko mipetraka sady ny aya manoloana ny fividianana ho avy ny fenitra takiana amin'ny fividianana demokratika tsy tanteraka na ao aloha na mandritra ary aoriana ny fividianana. Miroso amin'ny fampelezan-kevitra alohan'ny fotoana ny antoko ny fitondrana HVM manoloana ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Hita mandritra ny fitokanana ny zava-bita ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana rasiansa teny Tsimbazaza, ny fizarana t-shirt sy ny fizaram-bola. Tsy teto Andrenivohitra ihany no nahitana izany, fa hatrany amin'ny faritra tahaka ny tany Mahajanga ny farany herinandro teo. Madagasikara sopotry ny ranomasimbe indianina. Misy ny vola natokana ho an'izany raha ny fanazavana azo. Ny mpandraraha madinika misehatra amin'ny fambolena sy fiompiana no azo tombony amin'izany. Faritra telo no nanomboana ny tetikasa iarahana amin'ny commission de l'océan Indien, dia ny faritra Sofia, Vakinakaratra sy Menabe. Toy ny kidnappina tany Tomasina, ampiakarana fampanoavana ireo voaroroy ho ny avy eo anivon'ny polisy pirenena. Olona 20 hatreto efa voafonja raha nitondra fanazavana mikasika ny nafatany Fredo ihany koa ny tompona andraikitra androany. Dimy amby roapolo janoary 2024, 5 amby roapolo janoary 2024. Feno 5 taona androany nanomboan'ny hetsy-bahoaka tany amin'ny faritra Moyen-Orient, firenena Maghreb Islamika. Ny santatra izany i Egypte. 20 andro tateorinan'ny fitokonana maro samihafa sy ny fidinana an-dalambe, nametra-pialana ny filoham-pirenena Hosni Mubarak. 5 taona tsy mbola tafarina ny toe-karena Egyptianina. Ny atsipirian'ireo vaovao ireo arahinao afaka fotoana fohy. Madisimanitra ny lambako. Efa misy koa zao ny vovon-tsavony Beril amin'ny fonosana Vaovao 900 grammes, 500 grammes, parfum citron. Gato baixo, Silhuela em sul. Gato baixo, se for viento. March forward. Arriving soon. March forward. Arriving soon. Gato baixo. Silhuela em sul. Gato baixo. Se for viento. March forward. Arriving soon.
Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Soca Vitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 d'août à Pénac, Soca Vitre, très sincèrement à votre service. Arrivage de matériel et équipements agricoles chez Agrivet. Tracteur de 30 à 80 chevaux avec ses accessoires, charrue à disque, charrue à soc, pulvériseur à disque, rotoculteur, tarière, remorque, sémoire, motoculteur, tractopelle pour travaux publics et construction, pièces détachées, divers matériels de récolte et de traitement, matériel et équipements agricoles de qualité, fiables, robustes et efficaces, distribués par Agrivet. Ty misy tanàna iray miaraka amin'ny mponina ao aminy. Samy miaina malalaka izy ireo ary manatanteraka ny zavatra atao amin'ny fiainana andavanandro afa-tsy ity olona iray ity. Maro ny zavatra tiany atao nefa tsy azony atao. Te mitody lavitra amin'ny fianarana izy, te hiasa nefa tsy afaka. Sarotra aminy ihany koa ny hahazo fitsaboana ara-dalàna. Sahirana izy na dia nivezivezy eto Madagasikara, firenena nahaterahany sy nonena ny fianakaviana efa taona maro. Vao maika moa zany hoe andeha hivoaka ny ivelany zany. Ny olany dia satria izy apatride na tsy manan-tsata. Zany hoe tsy misy firenena manasokajy azy ho toy ny teratany. Tsy afaka manao ireo zavatra fanao tsika amin'ny andavanandro izay heverintsika fa mandeha ho azy izy. Antony mahatonga ny olona ho lasa apatride ohatra ny fisiany ny fanavakavahana atao amin'ny vehivavy izay tsy afaka mampita tsy misy fepetra ny zoam-pirenena amin'ny zanany na amin'ny vadiny, na ny fanavakavahana atao amin'ny sokajin'olona sansasasany noho ny fiaviany na ny finoany. Eo ihany koa ny faniliana vondron'olona nonona teto Madagasikara efa 100 taonany izay tsy nahavita ny fandray tamin'ny tany niaviany nefa koa tsy nahazo ny zoam-pirenena malagasy. Mihoatra ny 10 tapitrisa ireo olona apatride maneran-tany ary Madagasikara koa dia voakasika izany. Tsy rariny raha amin'izao taona 2020 izao mbola misy sokajin'olona tsy manan-tsata toy izany. Fotoana izao hitondrantsika vahaolana ho azy ireo. Misy telo aty asy telo any atolotry ny fédération malagasy ny basketball championnat national FIBA 33 ny telopolo janoary sy ndraiky amin'ny telopolo janoary 2024 ao amin'ny gymnase Mamasina. Isy animation isan-karazany concours de dingue 3 points amin'ny tino azadino ary ny telopolo janoary sy ndraiky amin'ny telopolo janoary ao amin'ny gymnase Mamasina. Championnat national 3 contre 3 asy telo any mpiara-miasa LMG, Colis Express, Maladine, East Academy, CUA, Playzone, that's right. Sponsor officiel, la 4G by Telma. Ianao rery ke sisa tsy manana télé eo e? Manana télé tsika. Manana canal? Dia mitovy ny tsy manana ihany zany ianao. Hitan'la le baolina maty voalohany iny a. Ilay iny a, sady mbola misy match raha. Kosa za jery ka. Je ne suis pas un assassin. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Potomoka Jimbo Agrivet, mahery vaika, mamono ihany koa ny kadradraka sy ireo biby kely isan-karazany manidina sy mandady ao an-trano. Misy ny bomba aérosol, ny diffuseur électrique miaraka amin'ny recharge pastille, eo koa ny liquide diffuseur ary ny lotion anti-moustique. Hitanao eny ny mpanjara manerana nosy. Potomoka Jimbo Agrivet, tsotra, mora, mandaitra avy hatrany. Pour commencer en beauté l'année 2016, Vaovao vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Sans oublier les synthétiseurs de nouvelle génération. À ne pas rater aussi des superbes produits, rien que pour les femmes, correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Vaovao vous souhaite une bonne et heureuse année.
Miarahaba tompoko fahitaparaka aminao amin'ny fotoana ny fampalalamba avao amin'ity ariva ity. Anasana anao mpananjana anarika izany hatramin'ny farany miarahaba manokana ihany koa ireo mpanaraka ny fahitalavitry ny kolo amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA DSTV ary ny fahitalavitra TNTV any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Tsy nojerena ary tsy nodoniny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny fitoriana napetraky ny antoko malagasy miara-miainga. Io ny tsikaritra moa nandritry ny famoahana ny valim-pifidianana izay natao tetsy Ambohida ny zoma lasa teo nanaraka ny fenitra sy ny fepetra rehetra nefa nametrana fitarainana raha ny nambaran'ny birao politika avy amin'ity antoko malagasy miara-miainga ity. Mitondra ny fanadihadiana Izora Kotondrina. Tsy norarainy fitsarana avy momba lalam-pandroenana fitoriana napetraky ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ireny fifidianana loolona ireny. Nanaja ny fenitra rehetra sy ny fepetra notakiana tamin'izany nefa ny fitoriana nataon'ity antoko ity raha ny fanazavan'ny avy ao amin'ny birao politika androany. Zany zavatra nahavariana anay rehefa nanao fanambarana amin'ny fomba ofisialy, amin'ny fomba manetriketrika ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana eto amintsika amperinasa amin'izao fotoana izao dia tsy reny tao mihitsy ny hoe nitinihan-dry zareo ilay fitarainana nataonay. Mazava be zany a fa dia mivereziny zona iny koa zany ny antoko malagasy miara-miainga sy ny kandida eo anatrihan'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana satria tsy nidinihana akory ilay izy ary tsy tantarina tao anatin'ireo fanapahana izay natao ny momba n'io ilay fangatanay fanafoanana ankitsirano noho ny fanitsakitsahana ny satan'ny fehin'ny fifidianana eto amintsika le fitarainana nataony izany tsy nidinihan-drareo akory nefa raha marina dia ninona fitarainana dia tokony hovalinina enina tsy ny rahantsika nandreny izy teo fa dia be reo karazana fitarainana tatsy taroa ary be dehibe mihitsy ny ankabazan'ny valiteny tao moa dia ny hoe tsy nisy na ny fitenenana hoe nolavina na tsy ny fitoriana napetraka ity antoko ity nataon'ny ACC nandritra ny filazana ny voka-pifidianana izay. Etsakilan'izay anefa fitoriana makasika ny fantianana ny lalam-pifidianana no votoatin'ny fitoriana raha nambaran'ity antoko ity hatrany. Raha tsy ahivina tamin'ny anaran'ny mandataire national an'ity antoko ity no napetraka izay fitarainana izay tamin'ny fahafitony volana janoary faranteo. Ny malagasy miara-miainga dia efa nanao fanambarana maromaro talohan'ny fifidianana momba ireo tsy fahatomombanana nahina hitranga ary nitranga tamin'ny andron'ny fifidianana ireo. Naninona nandany vola tamin'iny tamin'ny fifidianana iny naninona ka zavatra hotendrena fomba kolaka ihany tsinona le olona olany amin'izao fotoana izao misalasala mafy say antso an'ireo olona ireo hoe sénateur na koa hoe olona satria aminay le fifidianana nahalany azy teo dia fanendrena kolaka ny nataon'ny fitondram-panjakana ka ny sénateur misy tendrena vatany ihany ka maninona raha tonga dia nitendrena daholo fa tsy nandanimbola ohatr'ireny na nanaovana sarotsary fifidianana tahaka ireny ka eto amintsika zany lasa fahazarana ny fanjinjakitsahana lana ary ny fitsanana vombona lalam-pandroenana zay azo lazaina hoe andrikinana zany antsoina hoe fampiarana ny lalam-pandroenana zany ary mpiambina n'io lalam-pandroenana io adidi masina dia masina tokoa zany ary lolavina tapony loha ny anaikitra zay ataony dia aminay tsy nandraina ndraiky ny izy ratarafina fa amin'izay lafiny lazaiko zay. Hatreto mbola miandry ny toy n'ity raharaha ity ny avy ao anivon'ny antoko politika malagasy miara-miainga. Raha tsy ahivina ny zava-nisy teto amin'ny tany sy ny firenena niteraka resabe hatrany ny fifidianana izay nisy nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny fifidianana solombavam-bahoaka, ny fifidianana ben'ny tanàna ary izao indray ny fifidianana loolona. Raha toa ka ohatran'izao foana ny zava-misy eto ahina sahady no avy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 izay mety hiteraka korotana mahery vaika. Momba izay loolona izay hatrany amin'ity herinandro ity no anendrena ireo loolona misy 120 ameny sy anampy ireo 240 avy nofidina faranteo. Mazava ny fanazavana nentin'ny birao politika n'ity antoko ity fa ny fitoriana napetraky ny antoko malagasy miara-miainga no tsy nasiana teny tamin'ireo fitoriana tonga teny Ambohida teny. Inona ny antony tsy nairaisana izany? Fanontaniana irasambalina izany amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny politika izay ihany araka nefa noresana taminao tao anatin'ny lohateny vaovao dia fampielezan-kevitra mialoha io no azo ilazana ny hetsika nataon'ny antoko HVM tetsy Tsimbazaza androany. Ny loko manga HVM moa tao Tsimbazaza nandritra ny fitokanana ny zava-bitan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikanoana ara-tsiansa raikitra ny fizarana t-shirt sy ny fizaram-bola vaky ihany koa ny ady teo amin'ireo olona nampanantenana fa omena vola ary vary rehefa tsy nifanaraka tamin'ny fampanantenana natao. Zora Kotondrina trano no teny an-toerana nanangona ny antsipriny vaovao.
Ady sy fifamaliana toy izao foana no iafaran'ny fizaram-bola sy ny tsy fahataterahan'ny fampanantenana atao am-ponina rehefa misy hetsika toy izao. Niverina indray ny fizarana t-shirt, fomba hita matetika rehefa fampelezakevitra. Efa nakabahana sady ny antoko HVM manoloana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 na dia lanonana tsy misy idiran'ny HVM aza no nitranga teto. Fa toy ny isatao nisy hatrany ireo tsy afa-po tamin'ny fampanantenana natao azy ireo. Betsaka ireo mponina eto amin'ny fokotany no memenina fa tsy nifanaraka tamina nampiatsoana azy ireo ny zavatra nomena tety. Efa hatrany mahajanga tamin'ny sabotsy teo no nahitana olona mitondra t-shirt HVM ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Ampiasan'ny fampanjakana sahady ve izany ny filoham-pirenena sy ny HVM irosoana amin'izay fifidianana afaka 2 taona izay. Raha ny zavatra hita tao anatin'ity fanadihadiana ity tokoa dia ny fanindran-dalana teto ny fitokanana ny zava-bita sy ny fampelezakevitra mialohan'ny fotoana. Fa mikasika ny raharaha fampihavana-pirenena kosa indray dia ny antony hatreto ny toy ny raharaha fanohizana ny fampihavana-pirenena raha toa ka nakotrokotroka kosa izany 2 taona lasa izany hoe tamin'ny taona 2024. Mbola baraingo ny mikasika ilay rafitra vaovao isony ny filakevitra ny fampihavana malagasy na ny FFM nandritry ny fifamondrana fanilo teo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha sy ny filoha vaovao no nanomezany ity farany fanazavana fa mbola isy ny fivorian'ny fiangonana efatra tonta anapaka izay toy ny fampihavana-pirenena izay. Nanangona ny vaovao i Olive Antriniala. Vita omaly ny fifamondrana fanilo teo amin'ny filohan'ny tarika ny FFKM dia ny mpitandrina Rasindra Sinalala avy amin'ny FJKM teo aloha sy ny pastora dokotera Rakoto Andoro Modeste avy ao amin'ny FLM. Aiza ho aiza ny toy ny fampihavana-pirenena. Fanontaniana napetraky ny mpanao gazety avy hatrany omaly raha vao tafahoana tamin'ireto lohandohany ao amin'ny FFKM ireto. Mbola ivory zay dia miteo ny atao mbola mivory zay vao atao fa sy raha hoe mbola rery-kory manao azy. Mety fakasana zananao miaraka amin'ny FFM satria tsy angana teo FFM. Ka izy zany mbola ivory dia miteo miendriky ny sivifolo. Fa dingana fampihavanana lavalava zany. Rehefa mivory zay dia hoeninareo sy raha hafa. Izy zany dingana dia tena misesy fampihavanana zany nga taonareo dia vita. Misesy mandraka mandra-pahatonga ny tena figatonana. Fanazavana fohy tsy misy andinindiny tahaka izany no nomeny FFKM omaly fampihavana-pirenena. Hetsika goavana sy nakotroka nandraisany vondron-kery samihafa anjara teny Ivato. Ny popoka ihany koa ny fanazavana komisiona mpandrindra tamin'izany hitondra zava-baovao eo amin'ny rivotra politika malagasy ny fampihavana-pirenena. Hatreto anefa tsy mbola hita mivaingana izay vokatry ny fampihavanana izay. Isan'izany ny fananganana ilay rafitra vaovao isolo ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Raha ny fanazavana azo teny nivon'ny FFM mbola andrasana ny fandaniana ilay volavolan-dalàna narosin'izy ireo mikasika ny fananganana io rafitra vaovao io. Raha tsy ahivina, mpandinika fiainam-pirenena maro no naneho hevitra fa fampihavanana notereko masaka ity natao teny Ivato ity. Fandaniam-bola hatramin'ny 900 tapitrisa ariary no natotana tamin'izany. Maro ihany koa no milaza fa tombontsoan'olombitsy no novoizina tamin'izany na dia no irairaina aza fa hipakatra ny rafitra madinika indrindra ka hatrany amin'ny fokotany ny fampihavana-pirenena. Fa mandehany koa ny resaka amin'izao fotoana izao ny ananganana na anovana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta alohany hanendren'ny filoham-pirenena ireo loholona 120. Tsy maintsy ho avy izany ho ny filoham-pirenena raha ny fanazavana nentiny androany saingy mbola tsy fantatra ny feptaona na ny daty anaovana izany. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanampiana omena ireo komina tsy mbola misy resaka hatreto ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana omena ireo komina miaina ao anatin'ny fitadiavana famatsim-bola tsy miankina amin'ny fanjakana ny komina manatra kefa
fanao izany. Teny amin'ny distrika Antananarivo Atsimo-Drano moa dia nanao atrikasa ny fikambanana tsy miankina iray izarana fahaiza-manao amin'ireo ben'ny tanàna. Teny an-toerany Oliva Antriniala mitondra ny fanazavana. Fitadiavana famatsim-bola maharitra, fananganana tetikasa pampandrosoana, fanohanana arakevitra ireo ben'ny tanàna, isan'ireo tanjony fikambanana asa tafima na asan'ny tanora, antoky ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara. Fikambanana ivondronan'ny teknisianina mpamolavola tetikasa, anomezan'izy ireo fampiofanana ny komina izay liana amin'izany. Nisy programa ny komina maire nanao propaganda izy, misy tetikasa maro izay netiny nandresy lahatra ny mpifidy azy. Misy formateur ao anatiny izay anampy an'ireo komina ireo. Fanampiana fotsiny hoe tsy laza hoe inabony ny zavatra ilainao ahafahanao manatanteraka ilay tetikasa izay niendrasan'ny vahoakanao. Dia izay dia manampy an'izay dia misy teknisianina manokana izay ao anaty asa tafimo mindraikitra an'izay. Isan'ireo tetikasa ilana teto-bola maharitra ny fananganana, ny fanatsarana na ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa eny anivon'ny komina. Tetikasa izay tsy vita ny famatsim-bola avy amin'ny fanjakana fohy be araka nambarany ben'ny tanàna. Ny aloha ny resaka hoe fampandehanan-draharaha zany, resaka fonctionnement zany izay ny voalohany, any manarak'izay ny resaka investissement. Moa zany tsy vita an'ilay resaka hoe fanjakana fohy be amin'ny ankapobeny fa ilana an'ilay hoe mpiara-miombonantoka zany akoatra ny fanjakana fa izay mpiara-miasa ny fanjakana ihany. Amin'izao aloha zany efa elaela ihany izay somary hoe nisy tsy filaminana teto Madagasikara izay teo dia be dia be ny zavatra ataontsika hoe efa nandalo fahasahiranana zany na tsy teny ohatry ny lalana ny resaka sekoly so be dia be no ataontsika hoe efa somary efa tranainy mila fanavaozana, ny resaka CSB ireny efa mila fanavaozana ireny na baron commune zany ilana vola daholo zany. Tsy bola nisy resaka ny fahatongavan'ny famatsim-bola eny anivon'ny komina maro hatreto, hatramin'ny 200 tapitrisa ariary anefa no voafaritra fa atokana ho an'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ao anatin'ny tetim-bola-panjakana 724. Betsaka ny olona milaza fa hoe tsy ampy ny vola izay omeny fitondram-panjakana, za samy milaza aminareo tsy marina zany. Ao amin'ny tetim-bola-panjakana be dia be ny fanampiana ataon'ny fitondram-panjakana zany eo anivon'ireny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana na collectivité. Ankoatran'le vola izay ampiasainy FDL, ankoatran'ny vola izay ampiasainy INDDL, ampiasainy ONCD izay anampiana n'ireny commune ireny, mbola nanome vola koa ny ministre ny finance, iny le raha efa fantatsika fa hoe 200 millions d'ariary isaky ny district, tsy ho an'lehibe ny district iny fa hanaovana fotodrafitrasa ho an'ireo commune ao anatin'ny district. Amin'izao fotoan'izao na dia efa nolanina teny amin'ny antenimieram-pirenena aza ny tetim-bola-panjakana 724 sy Pantsina, mbola mitohy ny ady hevitra momba ny famatsim-bola ho an'ny komina. Miteraka resabe ihany koa hatretony hoe izay ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany antokony fitondram-panjakana no ahazo fanampiana ara-bola na subvention. Na misy aza hatreto ireo komina milaza fa efa nahazo fanampiana, ambany dia ambany ny vola voarain'izy ireo. Ho an'ny komina iray tsy lavitry ny renivohitra ohatra, manodidina ny 2 tapitrisa ariary ihany no voarain'izy ireo amin'izay famatsim-bola izay. Araka ny fantaoterin'ny Oliva Antriniala teo dia ambany tokoa ary tsy ampy izay fanampiana hoentin'ny fanjakana izay amin'ireo komina indrindra moa ireo komina ambanivohitra amin'ny fampandrosoana ny eny fotony eny ary isan'ny raisan'izy ireo ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa na ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eny fotony amin'izao fotoana izao. Fa mikasika ny fahatapahan-jiro kosa indray dia saika mitohy isan'andro izany ary isa mampitaraina am-pony morondava amin'ny fahatapahan-jiro, ny tsy fampiany ny fitaovana mamokatra herinaratra moa no anton'izay ary nanambara kosa ny ny angovo androany fa tsy ampy ny fotodrafitrasa saingy raha ny eto andrenivohitra no tsy atahorana heverina izay fahatapahan-jiro izay hatreto. Mitondra ny fanadihadiany Michela Ranarjaona. Ny faritra Morondava dia faritra faharoa be mpitsidika indrindra aorian'ny Nosy Belleville. Isan'ny faritra mandray mpizahan-tany 7,000 isan-taona. Na tiana na tsy tiana, misy fiantraikany amin'ireo mpandraharaha eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany ny délestage lavareny any an-toerana. Izay aloha zany tena sahirana be le fantena olana anay zany ny materiel anay simba daholo. Izay zany tena olana satria tsisy avertissement mihitsy zany avy any amin'ny jiramary, tsy misy ora fixe hoe amin'izao le izy dia nanay ary maty le izy maty totsika hoe 10 heures pile izy maty, 10 heures 30 secondes velona indray. Ny olona tsy amin'izao manko basse saison amin'izao zany efa disons aloha zany efa mazava azy hoe maha basse saison fa miaina be zany ny client fa ny
Ny en général aloha zany ny hôtel aloha zany tena mivoaka perte be tena mitombo be perte be zany l'hôtel par rapport am'le le mythe zany mivoaka tena be da be fa ny anay ny an'ny gasoil fotsiny raha ny gasoil ny groupe anankiray 100 litres par jour no lany groupe ray. Ny hôtelier raha misy hôtelier aloha raha anay hôtelier misy impact be satria ny jiro aloha eo ny jiro ho an'le client fa ny problème koa aty mafana donc tsisy ventilateur. Ventilateur misy fa le courant ampandehana anazy zany tsy mividy groupe ianao tsy manana groupe ianao zay zany fiantraikany zay. À part n'izay zany le produit ino moa zany produit anao amin'ny hôtel koa misimba. Matetika tapaka manomboka amin'ny 10 ora maraina ary tsy miverina raha tsy manodidina amin'ny 10 ora hariva fa tapahan-jiro maharitra adiny 10 isan'andro. Izay no iainan'ny mponiny Morondava efa volana maro izay. Tsy fahampian'ny milina mamokatra herinaratra, tsy fahampian'ny solika entina manodina ny milina. Ireo no voalaza fa fototry ny olana raha ny fanadina natao. Délestage Morondava en moyenne zany 10 heures par jour délestage. Raha izay. Tena zira manapelaka le DG isan'ny maro biany vao mandray olona dia tsy azo manahira ny asa ankoatran'izay. Io fa ny délestage matetika ny compagnie na couperina rano satria rehefa amin'le qualité misy an'le station pompage afako ny rano. Dia apparemment zany groupe ao zany amina groupena 10 tsy ampy efatra koa mandeha zao. Akoatran'ny carburant tsy ampy. Zay omby motif le dirama zany tsy manao commis Morondava na kely. Miafina le directeur, miafina chef de région, miafina préfet, miafina maire. Tsy manao communication vaoaka. Pratiquement 10 heures par jour. Raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny Angovo, tsy maintsy mandalo olana ara-teknika ny milina mamokatra herinaratra. Ny afahana manafona ny délestage anie dia ny ampitombona ny offre d'énergie, zany hoe ny fampitombona ny capacité de production antsika ny barrage hydroélectrique lavitra ezaka fa ny afahana miatrika ny filana maika dia ny centrale au gasoil na centrale au fuel. Amin'izao fotoana itenenantsika zao efa manana ny ampitsika ary mbola ao anatin'ny fotoana isiny rotsakorana ampy mamatsy ny lakan-drano, mamatsy ny barrage hydroélectrique atsika amin'izao fotoana zao ka tsy de misy atahorana loatra zany ny délestage. Zaho tsy te resaka momba an'iny intsony, tsy te hilokaloka intsony satria isaky ny teny an'izay dia ohatra ny misy zavatra hafahafa mitranga foana. Mariko fa tsy voajanahary akory fa asa tanan'olombelona reny milina reny ka mety ahitana panne. Torak'izany koa ny réseau de distribution antsika efa tranainy dia tranainy ka indraindray pasendra ny patsaraitsy tsy mivava antsika ka sarotra be ny milokaloka hoe tsy hisy tsony Raha ny fanazavan'ny ministra, raha ny eto an-drenivohitra, tsy tokony hisy fahatapahan'ny herinaratra intsony. Raha ny zava-misy aloha, mbola mitohy ihany ny délestage eto an-drenivohitra, manodidina ny atsasakadiny hatramin'ny 3 ora isan'andro izany ho an'ny faritra sasantsasany. Ny jiro tsy mandeha, rampitso ny fampizahatany mahery ny zato no andrasana ho tonga any Morondava, andrasana hatreto moa anahoana ny mety ho andraisana ireo mpizahatany ireo. Izay ny mikasika an'iny fa mikasika ny fiarakarena kosa indray fampiroboroboana ny famokarana maharitra, fametrahana laboratoire ho an'ny nofotany sy ny masimboly, fametrahana ihany koa usine fanamboarana zezika ary fampiroboroboana ny fampiasana milina amin'ny famokarana ireo amin'ny ankapobeny no politika pirenena ahafahana mampivoatra ny tontolon'ny famokarana eto Madagasikara. Efa misy ny vola ahafahana manatateraka ireo hoy ny ministry ny fambolena Androany. Ka eto Andretsilavo. Sophie vakina karatra sy mena be faritra telo voafidy anatanterana tetikasa iarahana amin'ny commission de l'océan Indien amin'ny fampitomboana avroeny ny vokatra eto amintsika, ohatra amin'izany ny vary, ny katsaka sy ireo voamaina isan-karazany ary ny tongolo. Manodidina ny 5 tapitrisa taonina isa-taona ny vary, 7 alina sy 3 hetsy taonina ny katsaka, 3 arivo sy 3 alina sy 1 hetsy taonina ny voamaina ary 7 arivo taonina ny tongolo vokarina eto amintsika. Ho an'ity taona 4 sy 2 arivo ity, isy ny fijerena manokana ireo mpandrara madinika metsehatra amin'ny famokarana hoy ny ministry ny fambolena. Sambantsika amin'ity taon'ity amoaka ny atao hoe exploitant entrepreneur agricole. Zany hoe ny mpamokatritsika tsy hoe mpianatra nahazo fiofanana fotsiny dia mpianatra ny hafa tsy tompo izy mihitsy no mamokatra.
ary mandeha amin'ny atao hoe fijery agri business tsy hoe mamokatra mba hamelomana ny fianakaviana na ny tanàna kely fotsiny fa mijery ny lalam-barotra rehetra zany hoe tatsaha mpamokatra mahavelo tena ary afaka mampivoatra ny manodidina azy ary mampitombo ny pouvoir d'achat. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa fampiroboroboana ny famokarana maharitra izay eo ampanan'ny tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ity taona 2024 ity izany. Tsy hijanona ho an'ny faritra voatondro fa hitatra manerana ny nosy. Isy ihany koa ny fametrahana laboratoire ho an'ny nofotany sy ny masomboly ary ny fametrahana ozinina famokaran-jezy. Ankoatr'izay, isy ny fampiofanana tanora valonjato-enina ahafana mametraka toby famokarana amin'ny tetika fampananana asa miisa 504,000. Raha tsy ivina, tanora 2,000 no efa nomena fiofanana ho an'ny taona 2024, 4,000 ho an'ny taona 2024 ary misy ny vola natokana ho amin'izany hoy ny ministra. Mbola tohizana ary ampina mihitsy izy ireo eo amin'ny fananganana tetikasa madinika sahaza azy. Raha tsy tena zao afa-tsy ny projet iray goavana dia projet jeune entreprise rurale any Abongolava sy any Amoronmany ary mbola hitarina any Menabe sy Vakinakaratra ary Matsiatambony amin'ny taona manaraka dia tena hoe amokatra, amelona ary apetraka exploitant entrepreneur agricole manana maizy azy tsika tsy mena mitaha amin'ireo mpamboly sy mpamokatra any amin'ny firenena matanjaka toy ny any Europa mba tena ahavita tena izy ireo ary amokatra ho an'ny manodidina azy ampitombo ny farim-piainana. Raha ny tarehy marika azo 70 tapitrisa hektara ny tany afaka amokarana eto amintsika ary ny 80 tapitrisa hektara amin'ireo afaka ambolena avy hatrany. Lafiny sosialy kosa indray dia misedra olana amin'ny andavanandrom-piainana ireo simbana amin'izao fotoana izao. Fanampiana azy ireo moa dia misy ny fampiofanana ataon'ny CBM mandritra ny 5 andro etsy amin'ny CFPPSH etsy Ampandrinomby teny toerana. Mitondra ny antsipriny Vaovao Mikael Aramarola. Na eny an-dalambe na miditra birao-mpanjakana na mandray fiara fitateram-bahoaka, misedra olana hatrany ireo olona manana fahasembanana ara-batana. Manoloan'izany indrindra satria olom-pirenena toy ny olona rehetra izy ireny ary manana zony. Manome fampiofanana mandritra ny 5 andro ny CBM na Christopher Blind Mission. Ahoana no mba ahafahana mamboatra na mandamina reny fauteuil roulant reto mba tena hoe fanaraka amin'ilay toe-batan'ilay olona manana fahasembanana mba ahafahana izy ireo manofana ny olona izay miasa eo amin'izay sehatra. Matoa moa izy natao eto amin'ity ivitoerana fiofanana ho an'ny olona manana fahasembanana eto Ampandrinomby ity dia satria eto manana tetikasa ihany koa zareo izay tohana ny CBM momba ny fanamboarana ny fauteuil roulant ko rahatray mba ahafahan'ilay olona zany amin'ireny seza mandeha reny mba ahafahan'ireo olona manana fahasembanana mba hoe moramora kokoa zany manatsaratsara ny toe-piainany. Araka izany tsy voalohany ity fampianarana natao ity. Tsy ny eto andrenivohitra ihany no mahazo tombotsoa amin'izany fa tafiditra amin'ity fampitana fahalalana ity ihany koa ny solon-tenandreo avy any amin'ny faritra toy ny Antoliara, Mahajanga, Antsirabe sy ny sisa. Tompon'andraikitra avy amin'ny fikambanana maro mpampianatra eny amin'ny toerana misahana ny olona manana fahasembanana no nahazo izany fampiofanana izany. Tombony maro no azon'ireo mpandray anjara. Hita zany tamin'ny formation tam-boalohany dia nitsaikefa aloha zany hita mbola hoe ilapina zay moa ny antopisian'ilay formation zany misy telo miandalana zany ilay formation dia tamin'ny voalohany zany dia fanomezana fampahafantarana ny olona manana fahasembanana ny hoe inona ny seza mety aminy miady aminy zany dia amin'izao moa zany efa miakatra misehatra ambonimbony kokoa zany ny niveau intermédiaire dia zay zany zavatra tsara be zany zay satria azahoana tsaikefa bebe kokoa hatrany zany ahafahana manatanteraka an'izay filan'ny olona manana fahasembanana amin'ny seza roanty zay zany. Aritra 5 andro ny fampiofanana izay nanomboka androany teny amin'ny CNFPPSH na ny Centre National de Formation Professionnelle des Personnes en Situation de Handicap. Nosafidiana manokana ity toerana ity noho izy ny sahandreo manana fahasembanana izay efa niorina tamin'ny taona 2007.
Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa indray dia olana efa izay eto Madagasikara ny fanimbana ny ala ho fanampiana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa ary ho fanampiana ihany koa ireo mponina any ambanivohitra amin'ny fambolena sy ny manodidina nisy tamin'ity androany ity ny dinikasa niarana tamin'ireo vovonana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana sy ireo vondron'olona ifotony noraisina manokana ihany koa ny faritra Fianarantsoa tamin'ity dinikasa ity tsy adino tamin'ity dinika ity ihany koa ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro fanazavana. Dia amin'ity dinikasa ity zany zay hiezaka hijery inona kosa ny fomba mampanao mba miteraka fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary ary ihany koa mitondra tombotsoa ho an'ny vondron'olona ifotony satria matoa le izy zany arovany dia misy tombotsoa anazy dia zay zany no jerevana hoe inona ny antony arovany azy dia inona ny tombotsoa azony avy aminy. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia tsy misy ny faneriterena malalaka amin'ny fanaovana famotorana ny polisym-pirenena amin'ny rarakidina pinina hoy ny tompona andraikitra mpanao famotorana. Ampiakarina fampanaovana ireo voaroroy tamin'ny kidina pinina ny arlô mitoy ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana sy ny fisamborana olona 20 moatreto nefa voafonja amin'ny ity raharaha ity mitondra ny fanadihadiana Lily Rabiata. Ampiakarina fampanoavana ireo voaroroy voasambotra ny polisym-pirenena amin'ny raharaha fankanakeriny ny Arnaud sy Anita ny Tomasina. Mitoy ihany koa ankila ny famotorana sy ny fanenjehan'ireo nandray anjara tamin'ity raharaha ity. Anjaran'ny fitsarana ny manohy ny raharaha rehefa tonga ny ampelantanan'izy ireo ny vala fanadihadiana. Misy tamin'ireo voaroroy ratsy ahivina ny gadra mpamerikeloka. Nisy ihany koa ny gadra nanana fifandraisana tamin'ny taty ivelany. Namoana taratasy fikarohana na avis de recherche ankilan'izay ilay vehivavy antsoina hoe Stéphanie sy ny namany Razafy isany nalaza nandray anjara tamin'ny fankanakeriny. Dia zay rehefa misy olona tadiavina dia mitady foana zay tsy reraka no mitady. Tsy reraka no mitady apetraka izay. Nefa eritrereto koa hoe olona samborona any Mananjara, olona samborona any Port Dauphin, olona any ary Fredo io raha tadidika efa taizany toerana tsy efa nitadiavana an'io eran'ny Madagasikara. Vao mahazo renseignement le coupement fotsiny brigade criminelle dia mandeha fa saingy izay zany le hoe 7 andro anazy fa ndray andro zany tsy anazy zany tamin'iny dia tsy afany any izy tamin'izay. Fa raha zao zany raha zavatra nijerentsika zao za zao tsy teny fa mbola misy anaran'olona anankiray koa tato fa izy koa moa hoe nahazo fahafahana koa le olona nahafahany fitsarana. Zay ny fahitany fitsarana an'le raharaha mitondra azy teo amin'ny fitsarana fa mazany récidiviste reo olona reo. Récidiviste. Milaza naleo tena amin'ny famotorana ataon'ny polisym-pirenena amin'ity raharaha ity. Tsy misy hoy izy ireo nitsindry ary mijanona amin'ny fanadihadiana ihany ny andraikitra izy ireo. Jiolahy efa zatra mifanenitra amin'ny mpitandro filaminana ihany koa i Fredo antony nahasarotra ny fisamborana azy ary ny afara tamin'ny fahafatesany. Amin'ny famotorana ohatr'izao dia ilaina manambotra n'ilay olona velona satria avy amin'izay no ahitana ny loharano an'ilay asan-jolahy. Tamin'ity tsy nininana atao akory namona ny Fredo fa niatra tsara anazy no natao. Andro alina fifanjevona io ka rehefa nandeha ny fitifirana dia mba hoentina ampijanona azy kanefa moa tany amin'ny faritra zay nahafaty azy zany ny voa zay nahatonga azy tavela. Fa raha aminay aloha zaranay ary izy azo sambelona mba hahazahoana vaovao maro kokoa hitondrana ny famotorana zay natao. Mitoy hatrany ny fanadihadiana ataon'ny polisym-pirenena amin'ity raharaha ity na misy aza ny efa any am-ponja sy ny miakatra fitsarana. Hatreto aloha tsy mbola fantatra ny avian'ny bala nampiasaina tratra tany Tomasina. Mitoy ihany koa ny fikarohan'ireo tompon'antoka hafa. Araka nefa voalaza teo dia andrasana tokoa ny toy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha fankanakeriny ity amin'izao fotoana izao. Isan'ny andrasany rehetra ihany koa mba tsy hamatomomboka ny raharaha eny amin'ny fitsarana eny. Fa trano tetsy Akorondrano kosa indray dia trano lehibe iray ahitana birao sy orinasa maromaro no mahay io arivo io. Isan'ny niara-ny famaizana ny foibe toerany haino manjery ABC tsy mbola fantatra moa hatreto izay niaviany afo saingy araka ny vinavina olana teo amin'ny herinaratra no nompiirana izay afo izay. Teny an-toerana moa nanangona ny sary sy mitondra ny fanazavana mikasika izay imirana Hery Manjaka.
tokony tamin'ny 5 sasany na amin'ny enina latsaka teo eo karazana ohatrany hoe ny zavatra mipoaka aloha zany tena enina izay piasa ao anatiny ao ohatrany cousurpine ny antony atao amin'le stockage misy stockage eo ambany ao amin'ny sikima ihany koa nisy nanamboatra trano tamin'ny maraina dia resaka jiro aloha zany zava-dehibe ny hoe resaka politika aloha zany mbola tsy fantatra satria ny fantatra fotsiny aloha dia cousurpine ny tany masonay zany manodidina ny orinasa 5 eo ngamba ny may ao onjapiosany fahitalavitra IBC ihany koa ny sikima dia misy klinika resaka fitsaboana goutte zay ihany koa ao dia misy barao maro samihafa manodidina 5 eo zany no tena simba tanteraka araka nahitantsika anazy zao moa zany tsisy azo raisina intsony raha ny fanangonam-baovao voaray teny toerana moa dia tsy dia nisy fitaovana may betsaka nitranga tamin'ity vona ity efa voataona ara-potoana avokoa ny akamaroany izany iverenantsika no mikasika an'izay rapitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao fa natolotry ny filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny rindra safatsiroa ny sehatry ny fandriampahalemana iaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy ny firaisambe afrikana ary ny firenena manodidina teboka-valo no mpanany tetikasa izay mbola tolotry ny filakevitry ny minisitra mialohan'ny fampiarana izany tanjona ny fametrahana fandriampahalemana amin'ny akabeny eo amin'ny lafiny sosialy toe-karena fahasalamana famokarana sy fiompiana izany aza dia tsy mbola voafaritra mazava ny tena lara-pahamiana eo amin'ny mpitondra fanjakana malohan'izay tsy fisian'ny fandriampahalemana eto amintsika izay. Lafiny kolontsaina kosa indray Charles Morin-Pot no hitantana ny omda mandritry ny efa-bolana taorian'ny fitadiavana marimaritra iraisana teo amin'ny ministera kolontsaina sy ny mpanakanto. Ny audita mikasika ny fitantanana ny ara-bola moa no andrasana treto ary mizotra tsikelikely ihany koa mifanaraka amin'ny filan'ny mpanakanto ny raharaha amin'izao fotoana izao ny ananangona sy nitondra ny fanadihadiana ifehizora faly. Mizotra amin'ny marimaritra iraisana amin'ny fitantanana ny omdany ao anivon'ny ministeran'ny kolontsaina sy ireo mpanakanto. Fiaraha-mitantana mandritra ny efa-bolana eo amin'ny rotota no tanterahana manomboka androany. Nandimby ny taleta eo aloha Ranjanivo Aja, ny mpanakanto Charles Morin-Pot, olona telo hafa no anampy azy amin'ny ity fiaraha-mitantana ity. Isan'ny asa miandry azy ireo ny ahitana ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny omda. Ny voalohany indrindra dia ny natanteraka an'ilay audity izay hoe nampisy olana hoe nisy tokoa hoe vola nangalarina sa tsy nisy sy ny ohatran'izay dia miaraka amin'ny inspection d'État koa moa zany mazava ho azy. Ny faharoa dia hanovan'ilay texte ny statuan'ny omda zany mba hifanaraka amin'ilay tena tadiavan'ny artista marina mba tsy hiverenan'ilay olana ohatran'izao tsony. Io moa zany hoe hivadika privé ve sa hiaraka amin'ny fanjakana ihany sa raha hiaraka amin'ny fanjakana dia fomba ahoana ny atao. Ankoatra izay mivoatra tsikelikely mifanaraka amin'ny filan'ny mpanakanto ihany koa ny toe-draharaha. Izy ireo no manana solotena be indrindra ao amin'ity rafi-pitantanana teteza mita ity na direction par résolution. Isan'izany ny directeur par résolution sy solotena roa amin'ireo délégué miisa 3. Raha ny fantatra mety ho amin'izy ireo ihany no ivoahany ny hotale generalan'ny omda afaka volana vitsivitsy. Manana fotoana aloha hoe efa-bolana zay zay vao tena isafidy le tena ohatr'izao zany le olona tena eritreretina hoe hipetraka. Io zavatra mivoaka androany io efa somary mifanaraka amin'le eritreretinay le tolona natao ihany zany. Arak'izany androany no tanteraka ny famindram-pahefana teo amin'ny tale teo aloha sy ny tale mpisolo-toerana. Fantatra nandritra izany fa vola maheriny 520 sy 400 tapitrisa ariary hatreto no ampelantanany ny omda. Andrasana ny voan'ny valin'ny audit makasika ny fitantanana indrindra ny ara-bola. Raha tsy hivona ny ananan'ny omda faleovatena eo anatrehan'ny ministeran'ny kolontsaina moa no tanjon'ireo mpanakanto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena 20 janoary 2024, 20 janoary 2024 feno 5 taona androany moa nanomboan'ny hetsy-bahoaka tany amin'ny faritry Moyen-Orient sy ny firenena Maghreb islamika ary isan'ny santatra izany ihany koa Egypte. 20 andro teo aorian'ny fitokonana maro samihafa sy ny fidinana an-dalambe dia nametra-pialana ny filoham-pirenena Hosni Moubarak 10 taona tsy mbola tafarina toe-karem-pirenen'ny firenena Egyptiana amin'izao fotoana izao. Famitiana amin'ny sariny France 24.
Feno 5 taona androany no nanonganana ny filoham-pirenena Egyptiana sy ny Mubarak. 12 andro teo aorian'ny fitahiana tapitrisana nataon'ireo vahoaka nidina an-dalambe nametra-pialana ny filoha etsy-bahoaka nanomboka tamin'ny fanapohana feu d'artifice tao avaratra Atsinanana Delta mipetraka ho tantara ity etsy-bahoaka ity ambaratrany amin'izao fotoana izao fa Israel sy États-Unis nikotrika ity fanonganana ny filoham-pirenena teo amin'ny toerana ity. Maro tamin'ireo tompon'andraikitra voarory tamin'izany no mbola neponja amin'izao fotoana izao toy ilay blogueur iray izay mbola nitarika ny fanalana ny filoha Mohamed Morsi teo amin'ny fitondrana ny taona 2014. Mpianatra nitarika fihetsiketsehana ary mpikambana roa nitarika antolony sy olona anjataony mahery ihany koa no mbola miandry ny fitsarana azy neponja amin'izao fotoana izao 5 taona izao tsy mbola miarina ny lafiny toe-karena sy ny fandriam-pahalemana. Mariky ny fahalemena ihany koa ho an'ny fitondrana raha manamarika manokana ity androny 12 janoary ity. Tsisy araka izany fanamariana manokana na fahatsiarovana ity etsy-bahoaka ity. Vondrona politika vitsivitsy no anamarika izany any amin'ny toerana manokana izay atao mangingina. Mikatona manokana ihany koa amin'ny ity androny 12 janoary ity ny fitateran-dalamby ao Tahrir ary rehefa namafisina ny isan'ny mpitandro ny filaminana mivezivezy ao Le Caire. Tsy misy mahazo manao fihetsiketsehana an-dalambe ho an'ny mpitandro ny filaminana ny fisavana ny apartement vahaolana fandraisana fepetra ialana mety ho loza mitranga hoy ny ministry ny ati-tany Egyptianina. 10 andro mahery izao no nisy ny fisavana ny apartement toy izao. Mikatona ihany koa ny toeram-pialamboly sy ny salon de thé rehetra. Tanjon'ny fitondrana ankehitriny ny sisian'ny etsy-bahoaka manaraka fivelenana amin'ny hetsika toy izao amin'ny totongana indray ny toe-karem-pirenena izay mbola tsy tafarina tato anatin'ny 5 taona izao. Andeha hofitintsika mikasika ireo vaovao nisongadina nentina taminao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Mikasika ny lafiny politika moa dia nitsondonina ary tsy nijeren'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny fitoriana napetraky ny antoko malagasy miaramianga tetsy Ambohida. Mikasika ny lafiny politika izay ihany dia tsy mbola misy resaka ihany koa hatreto ny fanampiana tonga eny amin'ireo komina. Ankoatra izay ihany koa efa manomboka ny fitokonana sy ny fampelezan-kevitra mialoha fotoana ataon'ny antokony fitondrana. Mikasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia trano lehibe iray ahitana birao sy orinasa maromaro isan'izany moa ny nisian'ny Aino Manjery ABC no may tetsy Akorondrano io hariva io. Any mikasika ny lafiny kolontsaina kosa indray dia Charles Morin Poty moa hitantana ny Omda atao anatin'ny 4 bolana. Izay no itsika manakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao hariva izao. Ankasitrahana fena ianao nanarika izany hatramin'ny farany manome fotoananao mo rampitso amin'ny iray oratoandro. Veloma tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitre.